Fa anisan'ny nandrasana tamin'izao farany eran'izao ihany koa ny fifaninanana alalao baolina kitra izy ity nefa miendrika naseho tamin'ny endriny hafa ihany koa. Ny tetsy Mahamasina ny tiana holazaina amin'izany ny kitra fair play 104 League izay moa no anaran'ity faninanana ity, izay ny fanamindrina n'ireo mpanao politika tamin'ireo mpilalao sarimihetsika izany zareo avy eo amin'ny Malokila 104 moa no nivoaka mandresy tamin'ny isa 5 noray. Tanteraka ny nofonofon'ny scoop digital satria dia fombiazana tanteraka no azon'izy ireo tamin'ilay lalao baolina kitra 104 League izay ny fanandrina n'ireo mpanao politika sy ny ekipa ny Malokila 104. Tafita ny afatra satria dia hitantaratra izany tamin'ny lalao naseho n'ireo mpanao politika sy ireo mpilalao sarimihetsika. Resin'ny ekipa ny Malokila 104 tamin'ny isa mavesatra 5 noray ny mpanao politika. Tamin'ny ankapobeny dia teo amin'ny fizaram-potoana voalohany no hita ho nifandanja ny lalaon'ny rotota. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia nanjakany Rajao sy Pastera ny kianja ny sesisesy ny baolina maty. Tombony ho an'ny ekipan'ny Malokila 104 ny fahaiza miaraka sy ny fananana vovokaina afaka ilalaovana tsara ao anatiny 90 minitra. Lesoka kosa ho an'ny mpanao politika ny teo amin'ny tanjaka ara-batana na dia niezaka ihany izy ireo namezivezin'ny baolina hatramin'ny farany. Afapo ireo mpijery maro be tonga tetsy Mahamasina tamin'ity tolakandro ity. Ainga vaovao miandry ny mpanao politika kosa ny aorian'ny ny lalao iny raha hitodika any amin'ny raharaha-pirenena. Tena anjaka ty ivelan'ny kianja tokoa ve ny fair play ary anova zavatra marina amin'ny raharaha-pirenena ve iny lalao iny. Raha nita tetsy Mahamasina mantsy dia tonga nanome voninahitra ny lalao ny filohan'ny fahefana avy ny teteza mita Andrinirina Rajoelina sy Andriamatoa Zafy Albert izay isan'ny nanana mpilalao betsaka indrindra tao anatin'ity fihaonana ity.